mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tijarevako malala tratrity alakamisy fa 13 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny taratasy nosoratan'ny Paoly any Timoty voalohany toko faefatra. Timoty voalohany toko faefatra andininy faha 1:20 ka hatramin'ny andininy faha 4:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izany zavatra izany no antodio sy ampianaro, aoka tsy hisy olona anao tsinotsinonanao noho ny hatanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-piavoko tandremo ny famakian-teny, ny fananarana, ny fampianarana, aza tsy mitandrina ny fanomezava-soavina izay ao anatinao izay nomenanao amin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanan'olona. Mazotoa hevitra izany zavatra izany ka mikeleza aina fantatra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany fa raha manao izany anao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Ray masonao, manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mandrakariva ao amin'ny soratra masina dia tototry ny asy Paoly. Betsaka ireo asy izay teo ampelantanan'i Paoly tamin'ny fitohinan'ny filazantsasa satria saika ny fiangonana jentilisa, izany hoe ireo tsy jiosy kristianina dia i Paoly no nisahana azy tamin'ny ankapobeny. Ary rehefa tsy afaka Paoly dia matetika izy maniraka ireo namany mpiara-miasa aminy, ao anatin'izany natao anatin'izany Timoty. Timoty izay taizan'i Paoly ara-panahy dia nirahiny tany Efeso sy tany Korinto sy tany amin'ny toerana maro samihafa nampahery rehefa tsy afaka izy noho ny adidy tamin'ny toeran-kafa. Tanora dia tanora Timoty. Mbola tena tao anatin'ny fivelarana mihitsy kanefa dia nirahin'i Paoly nisolo tena azy tany amin'ireo fiangonana korontana tahaka ny tany Korinto ohatra. Ary satria solo tenan'i Paoly izy dia mandrakariva miezaka mitondra zany hafatry Paoly zany zay lalina dia lalina na koa mavesa-danja. Dia amin'ity eto am-piantanantsika ity dia manafatra ny Timoty ary Paoly mba ho modely, mba olona alaina tahaka, olona atao ohatra. Atao ohatra na atao modely ny olona anankiray rehefa fantatra fa mendrika, fantatra fa tsara, fantatra fa ahavitan'izany. Ary dia i Timoty eto dia nafaran'i Paoly manokana ny hoe mandeha any ianao misolo tena, mandeha any ianao any amin'ireo fiangonana izay anirahananao, fitao ny fanompoanao, fitao ny asa izay efa niantsonanao, fitao ny andraikitrao. Mazotoa mihevitra izany zavatra izany, mikeleza aina fantatra mba hiseho amin'ny olona ny fandrosoanao. Mpanompon'Andriamanitra mandroso, mpanompon'Andriamanitra tsapan'ny olona ny fandrosoana eo aminy. Mpanompon'Andriamanitra tsapan'ny olona fa manana ny tompo dia amin'izay fotoan'izay mpanompon'Andriamanitra modely izy na mpanompon'Andriamanitra tonga ohatra. Misy lafin-javatra 4 na 5 izay tsindrian'i Paoly manokana eto mba ahatonga ny Timoty ho tonga ohatra. Tanora modely. Tanora ho tonga ohatra. Fantatsika ny olan'ny tanora amin'izao andro ankehitriny izao. Fantatsika fa matetika dia very maridalana ny tanora, very repère ny tanora. Very maridalana ny tanora satria very maridalana daholo ny manodidina ny tanora. Ohatran'ny hoe mantsy ny tanora no mandrakariva ny vitany hoe no mahazo tsiny hoe nareo tanora ankehitriny ratsy taiza, nareo tanora ankehitriny tsy mahalala fomba, nareo tanora ankehitriny tsy mahalala ny ataonareo. Iza moa no nitaiza? Ny lehibe ihany.
dikan'izany matoa very maridarana ny tanora de very maridarana koa ny mpitaiza, matoa tsy mahalala fomba ny tanora dia marina fa hoe na de miezaka azy sika manao zany any fa misy koa ray aman-dreny, misy olon-dehibe tena tsy mitaiza tanora mihitsy, tsy azo alay tahaka mihitsy, ary hitatsika ao anatiny io tambatsotra zay ataotsika hoe tompony ny akabeazan'ny tanora io azy, de hitatsika fa misy olona miteny maloto ao anaty Facebook, misy olona manoratra teny tsy montina ao anaty Facebook, de alaivo sary an-tsaina hoe tanora maro zay mamaky zany Facebook zany. Tsy na mety noho ny fanadinana, tsy na mety nohony satria misy sekoly mampita lesona mampita devoir amin'ny Facebook sy ny tahaka zany, dia ndraindray manao fikarohana ny ankizy, zarina ny ankizy hikirakira internet mba ho amin'ny fahalalana, fa nandray tafatsofoka am'reny teny maloto isan-karazany zay avoaka no nataony olon-dehibe koa, na teny zay na sary tsy montina avoakantsika olon-dehibe reny, dia de manjary lasa mahatonga ny tanora very maridalana, very repère, very maridalana izy, tsy hoe noho ny toe-javatra izy ihany fa tena misy koa isika olon-dehibe na isika ray aman-dreny na isika tokony manao zany aza dia mandrakariva koa tsika very de very ro zanatsika. Ary dia izy hoe very maridalana izy ankehitriny, mitady olona ho alay tahaka izy, mitady olona ho atao modely izy, zay olona alaina atao modely de mandrakariva potehiny Facebook ao anatin'ny ray volana na roa volana monja, raha misy olona atsanganao atao hoe ty ataonareo modely anaka, iranona mba atao modely anaka, raha mitapa-bolana ihany dia hitanao amin'ny Facebook na avoaka amin'ny Facebook mihitsy ny fahalemeny olona ny olon-dehibe anankiray zay tokony ho alay tahaka, hafa tany amin'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo, ary dia very maridalana ny tanora, very repère izy. Fa tsy zay ihany ny olan'ny tanora, fa ny olan'ny tanora koa dia ndraindray ny fandrosoana be loatra zay tsy hitany intsony zay ho raisina soavela, ny fisian'ny fandrosoana, ny fahalalana, ny zava-baovao, ny zavatra, ny fahafinaretana mitosaka am'izao andro ankehitriny zao dia manjary mahatonga ny tanora tsy mahita intsony zay fidina, zay ho ale, zay tsara sy ratsy, sy ny tsara sy ny ratsy sarotra ny manavaka azy am'izao iainany tanora zao. Ao anatin' zany karazan-drazana olana mahazatra antsika, mahazatra ny tanora andavanandro no toa-peritra entany pôlitsika amin'reto lafin-javatra reto hoe aoka ho tanora tonga ohatra. Nahoana moa no tonga ohatra? Rehefa tonga ohatra ny olona anankiray any de mazava ho azy tsy maintsy avoakany ny tsara ao anatiny. Rehefa tianao ny atao ohatra dia tsy maintsy miezaka ianao mamoaka zay tsara ao aminao. Raha ohatra ka maka ohatra olona anankiray ianao de miezaka mampiditra izay tsara am'le olona ao anatinao, ohatra hoe raha anona mba tianao atao modely de fatarinao ny tantarany, de ampidirinao ao anatinao, hanjary toetranao, hanjary fomba hoe za maka tahaka ny Paoly, na za maka tahaka ny Luther King, na za maka tahaka ny Mélenchon, na za maka tahaka ny Calvin ohatra, tsy fantatro, mety pitrangy zay, fa ny dikan'izay de zao mijery lay olona ianao, mijery ny tantarany ianao, mijery ny maha izy azy ianao, de mampiditra azy ao anatinao, zany hoe mampiditra le fampianarana, mampiditra le fomba fijery mba ahatonga anao aka modely azy. Rehefa maka modely de mampiditra ao anaty zany. Fa rehefa atao modely kosa de zao mamoaka ny tsara ao anaty. Tsy maintsy miezaka mamoaka zay tsara ao anatinao mba hahatonga anao modely. Ny olona zany de zao raha tsy manana an'lay tsara ao anaty dia modely ratsy no miseho. Ary zay matetika mitranga, betsaka ny te atao modely, betsaka no mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona atao modely, nefa tsy manana tsara mivoaka ao anaty. Satria ny tsara ho avoaka de tsara efa ananantena, tsy afaka mamoaka zavatra tsy anananao mihitsy ianao, tsy afaka manome zavatra tsy anananao ianao, tsy afaka mamoaka zavatra zay tsara ka tsy any am-pelantananao ianao, fa rehefa atao modely ianao de zay tsy maintsy tsara ao anatinao no avoakanao. Indrisy nefa fandrandray tsisy mihitsy na hoe tsy ampy ny tsara ny anivon'ny olona izay atao modely, ary de mazava ho azy vitsy ny olona azo alay tahaka. Eto ary Paoly de mamoaka lafin-javatra tsara ao anatin'ny Timoty mba ho atao modely, mba ho atao ohatra. De ozy manao hoe aoka ianao atao modely na de tanora aza, na de tanora aza. Satria ny mahazatra ny olona de ny hoe lehibe ihany no atao modely,
lehibe ihany no azo lay tahaka reny efa manana fahazarana tsara traika efa tsara reny efa manana fomba fiaina mazava dia peut-être Paoly eto miteny hoe antsy zany ihany ka no lehibe efa modely raha teo iny tsy adikevitra ray aman-dreny modely mandrakariva hitatsy raha misaotra masina andresantsika vanim-potoana ny antikité fa eto Paoly de manaitra ny sainy Timoty manao hoe zao no izy enao koa dia afaka atao modely tsy ny olon-dehibe ihany no afaka atao modely tsy zay modely efa modely ihany tsy zay efa lay tahaka ihany ny tokony lay tahaka fa izao azonao atao tsara mihitsy ny hoe tanora laina tahaka tanora mame ohatra amin'ny manodidina dia reto vitan'ny tanora ho Paoly ny akana ohatra tanora akana ohatra am'reto lafiny zavatra ireto vitan'ny tanora zany ho Paoly de izao ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny zany hoe lay fiteny io tsy lay hoe amin'ny kabary tsara lahatra tsy zay loatra lay voabolana ampiasain'ny Paoly tsy kabary tsara lahatra fa amin'ny fomba firesaka andavanandro aoka ho modely aoka ho lasitra lay tahaka amin'ny fomba firesaka andavanandro tsy hoe mahay mandahateny tahaka ny olon-dehibe tsy zay fa amin'ny fomba fiteninao amin'ny fifandraisanao manodidinanao de zao manana teny maharesy lahatra ina moa hoe teny maharesy lahatra teny montina mazava tsy miteniteny foana tsy miteny ratsy tsy manompa olona sanatria tsy mandrangitra olona sanatria tanora modely amin'ny fiteny raha mijery ny hefitsika hitatsika ny vanim-potoana ny fahatanorana eo amin'ny olombelona de mandrakariva vanim-potoana tsy tandremany olona indrindra ny fitenenana amin'ny vanim-potoana ny fahatanorana ny tena ahitana fahasahina miteniteny foana indraindray fahasahina miteny mandratra indraindray dia i Paoly zany eto miteny ny Timoty manao hoe raha tianao no ahatsapahan'ny olona anao mandroso ka hahatonga anao olona alay tahaka satria mandroso amin'ny finoana ianao de izao amboary ny fiteninao ho azo alay tahaka fiteny tsy mandratra tsy manimba fiteny manome voninahitra ny hafa fiteny manome voninahitra n'Andriamanitra manaja ny hafa fa tsy zay ihany moa tanora modely tsy amin'ny fiteny ihany fa fiteny amin'ny lafin-javatra lalindalina kokoa noho izay de hoy Paoly manao hoe amin'ny fitondratena misy ange filazantsara ampitaina amin'ny alalan'ny fitondratena tsy voatery amin'ny alalan'ny teny ihany no ampitana ny filazantsara fa amin'ny alalan'ny toetra amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny alalan'ny atao amin'ny alalan'ny fitondratena de ahafahana mampita filazantsara zay le tenen'ny Paoly hoe epistily velona zany hoe epistily vakina koa zany ny fitondratena ny tanora hotsika hoe zava-dehibe ny fananana tanora mahay mitondra tena ny hoe mahay mitondra tena de zao mahay manaja ny hafa manome voninahitra ny hafa tsy mamingavinga olon-dehibe mahay manaja tena mahafehy tena zakan'ny sainao ny fihetsika ao zakan'ny fanahinao ny fihetsika ao voalanjalanjanao ny toerana ny tenanao zay tokony ataonao sy tsy tokony ataonao raha tsy zay tsy modely hoy Paoly ary zay dia ananany efa ao anaty efa ananany Timoty ao anaty ngeny hoe fitondratena tsara satria manana fanamasina izy satria efa nitezaina ao am'izany izy de avoaka no tonga toetra ety ivelany lay fitondratena tsara fa ny fahatelo ozy Paoly de zao koa amin'ny fitiavana marina fa mampiasa ny teny hoe fitiavana agape Paoly mandrakariva fa azo adika koa hoe amin'ny asa soa tanora modely amin'ny asa soa ohatran'ny am'izao aorianantsika zao de ohatrany tsy de manaitra ny tanora loatra intsony zany hoe asa soa zany vitsy ny tanora maharaka ny antsony hoe culture de bénévolat zany hoe vitsy ny tanora manao hoe zatra manao asa soa zatra manao mahimaimpona fa toa tanora zatra tolorana ny tanora ankehitriny tanora zatra mitaky zo fa tsy tanora zatra manompo ny hafa
ary miavitsy reny fikambahana mpanao asa soa reny, ny scoutisme, na de ny fikambanana tanora aza. Ohatra hoe misy mpikambana ao anatin'ny tanora dia mahafinaritra azy ohatra hoe manam-bola le fikambanana de ny mividy tenue, ny mividy fanamiana miaraka, ny manao fitsangatsanganana, ny manao vakansa miaraka, ny manao lasimbonana, tsara zany rehetra zany satria endrika fanofanana. Fa aiza ho aiza ao anatin'le fikambanana mitaiza tanora ny hafa. Mba nandeha namboly azo teny amin'ny hôpitaly ve? Mba nandeha namboly zaridaina, namboly voninkazo teny amin'ny zaridainan'ny hôpitaly ve? Mba nandeha nitsidika ny zazakamboty ve le fikambanana tanora na ny tanora? Mba nandeha namboly hazo teny amin'ny sisin'ny fefiloha ve? Be de be ny sehatra zay tokony hivenaran'ny tanora aminy hoe mila mianatra manao asa soa. Mila mianatra manao asa soa ary ao anatin'ny fahatanorana no nianaran'ireo zokiray aman-dreny eny zany. Raha mitetika zokiray aman-dreny de tsy malagasy ihany a, fa zokiray aman-dreny nataiza hoe atao very Mandela, Nelson Mandela, zany rehetrany dia nianatra nanao soa tao anatin'ny fahatanorana. Maika mo fary Paoly, maika mo fary Jesoa. Ry havako aoka ho fianarana ho an'ny miny ianao amin'ny fitiavana namana, amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, fa indrindra amin'ny fanaovana asa soa. Dia Paoly eto manao hoe asehoy ao asehoy le fitiavana ao anatinao, asehoy ty ivelany ho tonga asa soa mba hahatonga ny olona akatahaka anao. Ary ny fahatelo de ny fahaefatra de Paoly manao hoe amin'ny fahadiovana. Amin'ny fahadiovana. Raha fahadiovana ty resahana eto, tsy le fahadiovana amin'ny fanohitra amin'ny loto sasana amin'ny rano loatra, fa le fahadiova-pitondratena, le tsy fifangarona am'izao tontolo zao. Raha miteny hoe fahadiovana dia lay toetra tsy mifangaro am'izao tontolo zao, tsy mifangaro amin'ny fahotan'izao tontolo zao, tsy mifangaro amin'ny rendrarendra manimba ny fiadanam-po sy manimba ny fahamasinana. Zany rehetrany dia hitantsika fa tokony ho vitan'ny tanora kristianina. Ny tanora kristianina dia tokony ho modelin'ny fiarahamonina. Ary vitan'ny tanora kristianina zany satria manana an' Jesoa ao anaty izy. Rehavako mampahery ny tanora ara mba ho tonga fianarana ho an'ny tanora, fianarana ho an'ny mino, ho an'ny fiarahamonina. Mba tsy ho tanora eritreretin'ny olona hoe tsy mahavita n'inon'inona. Mba tsy lay lafin'ny mampalemy ny tanora, ty hoe tanora ty rendrarendra, tsy lay lafin'ny mampalemy ny tanora, tanora mora sen-daotra, mba tsy lay lafin'ny mampalemy ny tanora zatra tolora no hita ao amin'ny fiarahamonina, fa tanora mahajoro, tanora mivelatra, tanora mazoto alaitahaka, tanora zay azo alaitahaka amin'ny fiainana isan'andro. Ny tompony hitahiry ny fahatanoranao ary tompo hitahiry ny tanorantsika mba ho alaitahaka amin'ny androm-piainany. Hivavaka sika. Jesosy nandalo ny fahatanorana ianao. Fantatrao ny fahatanorana ary tsy miafina aminao ny olan'ny tanora. Fantatrao ny sedrain'ny tanora any anivon'ny fiarahamonina. Hitanao koa ny fiarahamonina fa banga olona alaitahaka ary de mahavery maridalana sy mahavery lalak'izorana ny tanora. Tompo am'izotranao zay noho ny amin'ny antsonao ny tanora mba ho alaitahaka. Tsy tanora miandry akatahaka fa tanora ho alaitahaka. De mivavaka zay jereo ny tanora malagasy, indrindra ireo tanora kristianina, mba ho tanora ho alain'ny jentilisa tahaka, ho alain'ny tsy mino tahaka, ho alain'ny firenena tahaka amin'ny fitiavanamana, amin'ny fitondratena mendrika, amin'ny finoana anao Jesoa ka finoana madio sy finoana marina, amin'ny fahadiovana ampio re tompo ny tanoranay mba hivelatra, mba ho alain'ny zandry zanaka ty aoriana tahaka. Mamelà anay raha toa ka mitavozavoza amin'ny fanabeazana. Mamelà ny fiangonanareo raha toa ka mitavozavoza amin'ny fanolokoloana tanora. Fa medeza Jesoa hitarika ny tanoranay amin'ny fahamasinana.
Jereo ny tanora mpanaraka zao fandaharana ataon'ny fiangonana izao. Tanora mahajoro, tanora tsy ataon'ny fiarahamonina tsinitsinina, tanora ho alaina tahaka, ampahirezo ny tokantrano tsirairay mitaiza tanora, mifahendrena ny ray aman-dreny, mifanambinana ny ray aman-dreny amin'ny fanolokoloana ny zanakay. Jereo ny toeram-panabeazana tanora, ny sekoly eto amin'ny tanindrazana, ny oniversite, ny fikambanana manabe tanora rehetra, ampahirezo tompo mba ahataiza tanora ho alaina tahaka, ho avy ny fiangonana, ho rehere amin'ny fianakaviana, ary indrindra ho andry ny firenena ankehitriny sy rahatra izay. Dia mitoera amin'ny tsirairay avy Jesoa mba ho izay rehetra mihitsy no ho modely ho alain'izao tontolo izao, ho alain'ny firenena tahaka, satria manana anao masina sy tsara ary tanteraka. Saotra Jesoa. Amen.